Sehatra ny fampianarana ambony kosa ankoatra ny La France dia efa misokatra ho an'ireo mpianatra malagasy maniry ny andrato fianarana any ampitan-dranomasina any ankehitriny ny université lehibe ao Amerika afovoany ao. Misy moa ny fanamorana izay maniry ny hiazo an'izany firenena izany anatanteraka izany fianarana izany izay tanterahany Global Education Consultant Service. Arahantsika ny fanampanazavana miompana amin'izay. Fandraisam-bahiny sy fizahatany, marketing, ny sehatra ny fifamoivoizana anabakabaka ary management isan'ireo sampam-pampianarana afaka ratovin'ireo malagasy zany ho an'ireo maniry ny anatra renohy ny fianarana ny ivelany atolotry ny GECS na ny Global Education Consultant Service. Isan'ny mpiara-miasa amin'izy ireo izany ny Université Américaine, Prince Lake Intercontinental University sy ny West End University. Misy anefa ireo fepetra vitsy izay tokony hananan'ireo mpianatra amin'izany. Izahay atao amin'ny Global Education dia amin'izao fotoana izao dia afaka mandefa ankizy any andafy any amin'ny pays any Amérique, Canada, any Europe. Ary misy amin'ilay offre anankiray dia spécialement pour any Amérique centrale fotsiny. Voalohany indrindra nefa dia ny ankizy dia afaka mandeha any andafy rehefa manaraka an'ilay procédure izay apetraka atao anatin'ilay zavatra atao anatin'ny atao amin'ny Global Education. Voalohany indrindra zany ilay ankizy dia manokatra compte any andafy izay misoratra amin'ny anaran'ilay ankizy ary misoratra amin'ny anaran'ny tanteraka mihitsy ilay izy fa tsy hoe petraka compte ho anazy ary afa partir an'iny compte zay sokafan'iny dia afaka mahazo 90% ny écolaziny izy maimaim-pony. Ary faharoan'izay dia mahazo tany ihany koa izy maimaim-pony izay misoratra amin'ny anaran'ilay ankizy mihitsy. Ary manaraka an'izay izy dia misy projet izay afaka atao eo ambonin'ilay toerana dia io projet io dia afaka ny université izay miara-miasa amin'ny any toerana izay moa zany dia mireprésenter any université Prince Lake sy ny West End University ary ireo ny université ireo ihany no manome an'ilay projet izay atao ambonin'ilay tany. Manoloana ny krizy ara-toe-karena izay mianjady amin'izao fotoana izao dia misy ireo tolotra samihafa izay afaka omen'ny GECS, tolotra izay ahitana vatsim-pianarana sy tombotsoa samihafa. Izahay zany dia manana offre ngezabe anankiroa izay mahasamihafa azy amin'ny société hafa rehetrarehetra izay miorienté ankizy. Manaraka an'izay izay dia noho ny situation misy eto Madagasikara, ny crise économique sy ireo ankizy izay manana etaeta te handeha hianatra any andafy dia manana solution anankiroa izay offre tena ngezabe mihitsy ary tena manana misy opportunité be ho an'ny ankizy rehetrarehetra mpianatra eto Madagasikara. Voalohany amin'izany dia ny ankizy anankiray dia afaka bourse tanteraka satria misy offre izay omenay an'ny tsirairay avy. Dia manaraka an'izay ihany koa misy an'ilay offre anankiray izay afaka lasa investisseur ny ankizy izay amin'ny fomba tsotra kely nefa ny fanaovana anazy. Donc zany ilay ankizy concours rehefa tonga any dia afaka miasa satria misy agence de placement any izay miara-miasa amin'ny université anay mametraka ny ankizy any amin'ilay toerana esana sady afaka mianatra zany ilay ankizy no lasa investisseur no sady mampidi-bola ihany koa. Donc zany tsisy vola alefan'ny ray aman-dreny intsony, tsisy fahasahiranana eritreretin'ny ray aman-dreny intsony zany amin'ny fotoana tonga ny ankizy fa afaka milamina tsara. Isan'ireo firenena ahafahana mianatra amin'izany moa ny firenena maro ao Amerika avoany tahaka ny Honduras sy Chili. Ao anatin'ny enim-bolana ny fikarakarany antota-taratasy ka ireo izay hiditra amin'ny volana septambra ao avy izao dia efa amin'ity volan'ity dia efa nomboka izany fisoratana anaran'izany.